Asiako anareo foy izany ny fampidirana tononkalo ao amin'ny serasera.org. Ny site izany dia vetso.serasera.org. Azonareo tadiavina amin'ny Google hoe vetso.serasera.org. Dia ity ilay izy tononkalo malagasy. Dia ny fampidirana tononkalo ao dia tsindriana fotsiny ilay hoe ampiditra tononkalo. Misy tononkalo maromaro ao tsindriana fotsiny ilay ampiditra tononkalo. Ianao zany raha ohatra efa manana solanarana serasera dia afaka mampiditra eto. Raha tia hampiasa compte Google dia afaka mampiditra an'ity. Fa raha ohatra zany ianao hampiasa compte Facebook dia mampiditra an'ity hoe hampiasa compte Facebook ity. Dia avy eo tonga any amin'ny compte Facebook ianao dia ampidirinao ny email-anao. Dia manontany izy hoe serasera aoka sisy mangataka ny ampiasaina ny compte-nao dia manao fotsiny hoe continuer en tant que ny adresse-nao eo. Dia avy eo tonga atao fampidirana tononkalo. Izay fotsiny. Dia avy eo apetraka ao ny lohatenin'ilay tononkalo raha ohatra misy. Matetika misy lohateny ny tononkalo. Ohatra hoe andrana tononkalo. Dia avy eo mpanoratra moa zany dia ny anarana mampanoratra anao. Ohatra hoe Razaory. Raha ohatra ka tononkalo efa mpanoratra hafa ny nosoratanao dia afaka mifidy ianao fa vao manoratra fotsiny ianao ohatra hoe Rado ohatra. Dia misy Rado ao dia azonao fidiana. Na koa ohatra hoe zavatra ohatran'izany. Fa raha ohatra ka hoe tena vaovao mihitsy ny Razaory teo ohatra dia toa manoratra fotsiny ianao. Dia eto indray ny hoe vakiroaka sa tsia. Ny dikany hoe vakiroaka dia hoe mbola tsy hitan'ny rehetra zany. Raha ataonao eny dia mbola tsy hitan'ny rehetra io hoe tononkalo-mbola vakiroaka. Izay fotsiny ohatra manao tononkalo izay ianao. Afaka mifidy sokajy ianao hoe mikasika an'inona ilay izy alahelo na fitiavana. Na raha ohatra tsy anatin'ireo dia apetraka eto ilay sokajy misy anazy. Dia rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia manao hoe alefa. Dia tafiditra ny tononkalo-nao. Izany hoe iny izao mbola vakiroaka dia misoratra hoe mbola vakiroaka ity. Fa raha ohatra amin'izay raha ohatra zany ianao ka mbola anitsy dia azonao tsindriana ilay aitsio. Dia mbola afaka manitsy ianao azonao avoaka amin'izay koa izy na mbola azonao ahitsy ny sisa ampianateny sy ny hafa. Dia azonao ahitsy hatran'izay ilay izy dia raha ohatra tianao avoaka amin'izay dia esorinao zany ilay hoe vakiroaka dia ataonao hoe tsia. Izao izy mbola vakiroaka eny satria tsy tiako hoe hitranga any ambadika ary. Dia manao alefa indray ianao dia io izao izy efa voahitsy. Rehefa tena hoe vita amin'izay dia azonao atao ilay hoe azonao tsindriana ity hoe avoa ity dia mivoaka any amin'ny site izy. Amin'izao zany izy izao dia mivoaka any amin'ny site. Mivoaka misy mahita hita zany izy. Fa averintsika atao vakiroaka ihany aloha izy satria manjary hitan'ny olona. Ataoko hoe alefa izay. Dia ilay mpanoratra eto satria iny vao nampidirinao avy eo dia azonao vaina. Azonao atao hoe aitsio raha ohatra ka tianao lazalaza mombamomba anazy ianao ohatra hoe ianao ihany zany iny dia lazalazainao momba anazy. Raha ohatra mpanoratra hafa dia tsy mipanina fa ataonao mpanoratra hafa dia lazalazainao momba anazy. Dia avy eo tehirizy ohatran'izay. Dia rehefa miverina ianao ka hijery aiza ilay tononkalo nosoratanao raha ohatra izy ka vakiroaka dia azonao jerena eto amin'ity hoe vakiroaka ity. Tononkalo nampidirinao dia ato koa raha ohatra ka tsy vakiroaka. Fa ny vakiroaka aloha dia ato. Izany hoe izao ilay izy zany. Raha ohatra izy ka efa niala tsy vakiroaka intsony dia ato amin'ity hoe nampidiriko ity tranga eo. Fa amin'izao zany tsy misy satria ianao mbola tsy nosoratanao indray dia mitranga ato.
iny zany raha ohatra ka le mpanoratra ianao, izany hoe le mpanoratra nataonao hoe izaho ihany ato amin'ilay fampidirana mpanoratra. Raha ohatra zao ka tehiriziko ty dia avy ao miverinato dia esoriko ato aloha aitsio avoay amin'izay dia raha ohatra ka miteny hoe tononkalo nosoratako dia io amin'izay ilay izy, satria za zany teny hoe zahako ihany le razaory, ohatran'izay ilay izy. Dia averintsika vakaroka indray zany izy amin'izao. Azontsika fafana ny tononkalo satria isika nanoratra anazy, za zany nanoratra anazy dia azo fafana, fa tsy ho fako izy fa ataoko vakaroka amin'izay tsy hitan'ny olona alefa. Ohatran'izay zavatra mitranga. Ianao koa zany rehefa tafiditra ao amin'ny tononkalo dia afaka mamaky ny tononkalo ny olona mazava ho azy dia afaka mametraka hevitra amin'ny tononkalo ny olona. Raha ohatra misy tononkalo ny olona tianao dia azonao tsindriana le hoe le sarina fo eto na tsindriana ty hoe ankafizo ty, dia rehefa tsindrinao iny dia azonao tadiavina azonao jerevana ny lisitry ny tononkalo ankafizinao. Ireo zao ny lisitry ny tononkalo ankafizinao ireo, azonao jerevana avy ato amin'ity hoe fandraisana tononkalo ankafiziko ireo. Ohatran'izay zany le izy. Ohatran'izay ny fampidirana tononkalo ato amin'ny serasera, ato amin'ny facebook.serasera.org.